indray tsika ho any Ambatoasàna ao amin'ny district ny Soavinandriana ao, izany hoe ao anatin'ny faritra Itasy no misy any Ambatoasàna. Raha miainga avy eto Ankadinondry-Sakay dia eo amin'ny adiny 3 eo na latsak'izay no naovana azy amin'ny fiara sprinter. Amin'izao fotoana mainandro izao. Fanteny moa zareo fa hoe afaka foana ny tômôbila na amin'ny andro fahavaratra aza. Eny na dia ireo fiara fitateram-bahoaka sprinter, Mazda sy ny sasan'ireo aza fa naizana zany aza dia somary sairakirana. Ka iangaviako aloha ianao mba hijery ny reportage efa nataoko teto tamin'ny herintaona tany hoany tamin'ny lalana makany Mahavelona, satria mitovitovy ihany ny lalana avy eto Ankadinondry-Sakay makany Mahavelona sy ny avy eto Ankadinondry-Sakay makany Ambatoasàna, ary mitovy amin'izany ihany koa avy eto Ankadinondry-Sakay makany Masolo ihany koa. Izay mbola ho alefako eto amin'ny fotoana mampety azy. Ny 4x4 aloha mahazo aina amin'izao lalana izao araka nambarako teo moa tsy dia hoe sarotra be na hoe ratsy be dia manahoana ilay lalana, fa naizana zany aza tsy ahafahana mandeha mafy satria akoatran'ny kitoatoana amin'izao izy mainandro izao dia eo ihany koa ny vovoka izay efa tena zary sakafo hohanina isaky ny mandeha ato amin'ity toerana ity. Itony faritra itony moa tafiditra ao anatin'ilay hoe Sakay atsoiko fotsiny hoe Sakay satria na ny anarana fokotany aza dia hoe secteur 1, secteur 2 izay midika fa toerana fambolena be, midadasika be eto Madagasikara izy ity, ary izay no antony nahatonga ny réunionnais tonga nandranto tamin'ny andron'ny fanjanahantany taty, ary somary faraparany taty amin'ny faraparan'ny fanjanahantany taty amin'ny taona 570 taty no tonga taty ny réunionnais namorona ny Babetville. Fa tamin'ny taona 70 faraparany tany hoany no lasa daholo zareo no ny antony ara-politika, toetra ara-politika izay niseho taty amintsika. Fa amin'ny ankapobeny dia efa malagasy daholo no mitrandraka ny reto tany reto amin'izao fotoana izao, na dia mbola misy ihany aza ny olana amin'ny resaka fananantany kanefa efa tsy dia miteraka olana be loatra zany ankehitriny. Ny moto, ny kubota, ny bisikileta, ny tracteur, ny sarety, ireo no fitaovam-pitaterana anisan'ny manjaka mihitsy amin'iny faritra iny, ankoatran'ny camion sy ny fiarakodia hafa. Anisan'ireny ny fiara fitateram-bahoaka. Fa ny lalana aloha dia azo lazaina hoe azo ioranana ihany satria mivezivezy eto daholo ireo fiara rehetrarehetra ireo na mainandro na avy orana. Fa ny fahatsapahan'ny olona azy aloha dia ratsy, ary ratsy tokoa ilay izy aloha satria anisan'ny tena mampikolay ny mponina izay maro be any amin'ny toerana iny, satria toerana tena anisan'ny mpamokatra ary toeram-pamokarana ngeza eto Madagasikara ity faritra Sakay sy ny manodidina azy Itasy sy Bongolavo ity. Andalovana ny reniranon'ny Sakay misy reniranon'ny Sakay andalovana aty amin'ny lala-pirenena Raiby, fa misy reniranon'ny Sakay ihany koa andalovana aty amin'ny lalana makany Ambatoasàna, izay raha ny fahitako azy somary lavalava kokoa ty vavarano ty satria lavalava ilay tetezana, miohatra amin'ilay tetezana tazana ary amin'ny lala-pirenena mampitohy Antananarivo amin'ny tsirony mandidy ary lala-pirenena voalohany by. Dia eto amin'ity toerana ity angamba ivoy marina izy ity raha tsy diso eto no mivily miakavanana avy hatrany mihitsy mba tsy hanohizana makany Mahavelona. Rehefa mivily miakavanana eto dia any no lalana mivily makany Ambatoasàna.
dia mbola andalovana ihany koa ireo faritra midadasika be ho an'ny fambolena. Izay vary tanety no tena betsaka mpanao any, ankoatra ny katsaka izay be mpanao ihany koa, ny mangahazo izay be mpanao ihany koa, na ny karazam-bolo rehetrarehetra izay mety eto Madagasikara dia mety eto daholo ary anisan'ny toerana mamongatra be ity faritra ity. Zaho tsy faninagny fô raha milaza fitiavako ny anahy fô anona jobijoby anona malambilamby anona fohifohy. Ny mponina any amin'ny ankapobeny dia mpiavy ka ankoatra ny merina sy ny betsileo dia tsy vitsy anisa ihany koa ny tandroy sy ireo avy any atsimo atsinanana ankoatra ny vondron'olona hafa dia tonga ty daholo mitrandraka an'ireto tany famokarana be dia be aty reto. Kilometatra vitsy tsy ahatongavanao tanàna dia nasain'ny mpikarakara fampisehoana miandry kely zahay mba hanao entrée en vedette hono dia tsy maintsy narahana aloha zay satria fampisehoana ny atondiana ihany sady andro tsena raha teo, tsena sabotsy, vorolanina ny olona hamonjy ny tsena, vorolanina ihany koa ny olona hamonjy ny fampisehoana. Toy izao ny tanàna Ambatoasàna. Toy izao ny sekoly. Toy izao ny tanora miaraka amin'ny maillot ny mpanao baolina vazaha. Asehonareo ihany koa ny mpanangom-bokatra. Ny tanàna moa amin'ny ankapobeny tsy dia mifankaiza loatra amin'ny tanàna rehetra aty avoantany aty Madagasikara aty. Fa ny zavatra manaitra dia betsaka ny mpanangom-bokatra, betsaka ny fitaovana ampiasaina ho an'ny fanangonam-bokatra satria toerana fanangonam-bokatra, fiakaran'ny vokatra izao volana Mai sy volana Jona izao. Ary voamarika ihany koa fa maro ny artiste tonga manafika aty amin'ity toerana ity. Dia tratra ihany koa ny mpamany amin'ny sisiny arabe. Araka ny voalazako teo moa Ambatoasàna dia atao amin'ny faritra Itasy, izany hoe vao milana kely miankandrefana kosa aloha dia efa any Masolo, efa district Antsiromandidy any, izany hoe efa faritra Bongolava any. Amin'ny fotoana manaraka dia ho aseho antsika indray ny any Masolo satria nandalovana ihany koa tany tamin'izao fotoana fanaovana fampisehoana izao. Eto ny toerana anaovana fampisehoana fa hoentiko aloha nareo andeha hitsidika an-tanàna ny Commune. Toy izao ny ao an-tsena kosa efa somary tolatolaka ny andro, efa avy nanao fizarana voalohany teny ambony sehatra za amin'io io mandeha mitsidika an-tanàna io ka atoro anareo izay mbola tsy tany, atoro anareo efa tany sy indrindra fa ianareo avy any dia ohatrohatr'izao Ambatoasàna amin'izao fotoana izao. Zaho tsy faninagny fô raha milaza fitiavako ny anahy fô anona jobijoby anona malambilamby. Reto nefa nahazo mandromandry tsara dia ny ampahan'ny fampisehoana no hoentiko amaranana an'ity tatitra an-tsary hoentiko aminareo ty. Ankoatra ny tarika d'Oscar dia teo ihany koa ireo tanora ny faritra izay naray anjara. Dia asehoanareo ihany koa ny akanjon'ny mpanao baolina izay anaovany an'ireo tokony tanora, mpanao baolina vazaha fantatsika samy mijery izay mpilalao baolina kafiziny.
be mihitsy vao ny ravana fampisehoana fa zany ala meloha dia amin'ny fotoana manaraka indray tsika mankany amin'ny toerana hafa mankasitraka e